Araka ny nafataratsika azy moa dia ny filoham-pirenena am-perinasa ankehitriny Andriamatoa Rajoelina mampianana ny filoha teo aloha Andriamatoa Pr Alain ary ny Roland Ratsiraka no isantazana manatrika izany fihaonam-be ho an'ny fampihavanam-pirenena izany. Tsy tazana manatrika izany kosa ny filoha teo aloha ny professeur Zafy Albert sy ny filoha antetezamita Andriamatoa Andry Rajoelina miteraka resa-be izy io amin'ny kehitriny ary hitondrany ny mpanao politika fanehoan-kevitra ny makasika ny tsy fahatongavany ireto filoha teo aloha ireto. Isany amin'izany ohatra ny fanehoan-kevitra entina Andriamatoa Roland Ratsiraka filohan'ny antoko MTS, eo ihany koa ny fanazavana hoentina Andriamatoa Alain Tehindrazanarivelo filohan'ny antoko enina. Toy izao ny fanazavana izy ireo. Politika moa raha vao mahazo seza asa na dokafany olona na tsy zakanay le izy dia indray ohatra ny mihevitra ny tenanay ho faratapony agny dia lasa tsy mifanaja zay dia tsy ampy le fanetretena. Dia avy eo koa nefa indraindray noho ny antony politika satria ady ene le atongavany eo amin'ny toeran'ny mpanapaka fa rehefa tonga eo kosa zany tokony mahay mifamela, mahay mifandamina, mahay mifandefitra dia ho arahan'ny olona rehetra satria zahay tokoa marina indraindray tarafin'ny olona dia ino no ataon'ny olona amin'ny fiainana avy. Za mino fa anjara zareo efa nanao ezaka andresy lahatra ary miteny fa mbola anohy ary efa miaiky fa sarotra le dingana. Za mino fa tsy maintsy ho tonga amin'izay dingana. Za tsy fantatro inona ny tena antony moa amin'le politika ohatran'io misy ny antony azo aseho masom-bahoaka, mety misy antony koa zay izy mandrindra mpandamina an'izany no mahafantatra azy. Za indray mino fa tsy misy olana tsy azo vahana eo amin'ny fifampidiniana, fifandeferana sy fifanajana. Raha ny tena marina kabary omaly raha rehatsika rehetra dia milaza ny kabary hoe ny mpanao politika ny miady fa ny vahoaka malagasy tsy miady ary zany zavatra zany tena marina. Kanefa ny mpanao politika miady ohatra mbola tsy niombina zay no zahatra hitako hoe deo za ohatra mbola tsy tena izy angamba fa mety fitombohany fotsiny fa mety mbola tsy vita fa mety vitantsika eo ihany fizotran'le izy. Fa aminay ny vahoaka malagasy mila filaminana mila ny olona mirahina ary manaiky fa rehefa misy mitondra dia eo ianao aloha miandry ny toronao ohatra ka ho avy ny toronao raha sitrak'Andriamanitra fa tsy maintsy manaja ny constitution tsika, manaja ny lalàna velona fa tsy mitady miketriketrika lava anao zavatra hafa.